Andriamanitra tomponay miara-modera sy mankalaza ny anaranao tokoa izahay fa hitanay ny fahavelomanao ny fiainanay. Misy zavatra indraindray tsy takatry ny sainay hoe fina zany ataonao zany no ohatra ny fanontaniana napetraka ety amin'ny ilany amin'ny fiainanay ity fa sofa ny fananao mitonanay hitodika any aminao hijery ny tranga misy amin'ny fijerinao Andriamanitra dia feno fisaoran'izay. Feno fisaoran'izay fa tena endry ny fomba fitantananao ny fiainanay rehetra. Mandrantsana anay tokoa ianao dia mahatonga anay ho azo eny ary tonga so anatin'izao fionan'ny mpiaino izao isika rehetra. Mbola ao anatin'ny 420 ihany isika dia midika ny tenin'Andriamanitra hifantohantsika ny fampizarana tany amin'ny voalohan'ny taona dia mbola izay hatrany no tazontsika. Misoratra ny anatin'ny calendrieanao 2024 manona ny fiadanana aminao hoe ary izy ireo naharesy azy ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamamy ny ainy na dia ho faty azy. Izay tsy makamamy ny ainy na dia ho faty azy izay ilay andraisantsika ny lohahevitra hoe ahoana tsara moa ilay ataontsika senao ilay fanambiny tompo atsika amin'ity taon'ity no hoe raha tsika senao ny teny mafy mihitsy ilay izy manao hoe makafy mankatoa an' Jesosy na dia ho faty azy. Samy manana ny manahirana daholo izao tsika. Le teny hoe manahirana ohatrany kely fa tsy haiko ny telo volana sy tapany voalohany anao izay fa enjana ny zavatra be dia be dia andao mbola tazontsika izay hoe akafy ankatoan'i Jesosy io tsika na dia ho faty azy. Amin'ity an'ity ny zavatra resahantsika senao dia ny hoe fiainam-pankatoavana ankasitrahan'Andriamanitra. Fiainam-pankatoavana ankasitrahan'Andriamanitra. Fa raha ohatra zany tsika efa misakra be mihitsy ilay fomba fiteny izay efa teny mankatoanao a Jesosy miteny mihitsy ianao na dia ho faty azy. Ahoana moa ny anananao antoka hoe ankasitrahan'Andriamanitra izany fankatoavanao zany fa tena mahantra indrindritsika senao raha entsika miezaka mankatoan'Andriamanitra mankafy hony an'izany. Kanefa rehefa tonga amin'izay ny fotoana mifampamoahana hampamoaka dia ohatrany hitenenan'ny tompo amintsika hitenenan'ny tompo amintsika n'ilay Matthieu 7 teneniko anao izay rehefa avy eo fa andraso aloha teneniko anao tsara. Ohatrany ahoana izany hoe ankasitrahan'Andriamanitra ho an'ny be sy ny maro. Ho an'ny be sy ny maro ho an'ny be sy ny maro ny fiheverana an'izany hoe ankasitrahan'Andriamanitra dia hoe ankasitrahan'Andriamanitra ny olona rehefa tsy manao zavatra ratsy izy. Ny tanjontsika senao izany androany dia ny ahatonga antsika hanana antoka tsara hoe ankasitrahan'Andriamanitra ny zavatra ataontsika. Aleo aloha jerena ny fiheverana diso. Sao ianao mieritreritra fotsiny rehefa tsy manao ratsy
na rehefa manao ny mety zany eritreritra hoe bo rehefa manao ny mety ve tsy efa tokony ho ankasitran'Andriamanitra ve zany rehefa manao soa manao asa soa samihafa dia mieritreritritsika hoe ankasitrahan'Andriamanitra zany tsy hoe tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany fa tsy voatery ankasitrahan'Andriamanitra zany tsy voatery hoe rehefa tsy manao ratsy ianao dia izay no izy na rehefa hoe manao ny mety ianao na manao soa ndraindraytsika sy ianao mieritreritra hoe rehefa mivavaka tsara tsika mivavaka lavalava tsara na mivavaka be na mivavaka dia eritreretinao hoe ankasitrahan'Andriamanitra na manao fanompona be mety ankasitrahan'Andriamanitra fa mety tsy ankasitrahan'Andriamanitra na dia ataontsika sy ianao ary ireo rehetrarehetra ireo izay ilay hitenenako anao hamatika ny baibolinao any amin'ilay Matthieu 7 efa mety laninao tsenjery kanefa aleo vakitsika sy ianao hatrany any amin'ny Matthieu 7 ilay 9:1-20 hatramin'ny 7:20 Matthieu 7 efa hainao tsara izay teny izay ilay tenenan'ny tompo hoe rasy lovakina aminao tsy izay rehetra tsy maninana miara-mamaky mihitsy ary tsika sy ianao dia amin'izay tafalatsaka ny anatin'ny fotsika tsara ahoana hoy ny tompontsika amintsika tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakana lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra maro ny anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va zahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay ary dia ambarako maromaro nany hoe misy fantatro akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao ny melika io alay tenin'Andriamanitra izay mahasoa antsika sy ianao mihitsy mifamerimberina n'izany makantoka tsara tsika hoe tsy ho isan'izay ho tenen'ny tompo tahaka an'io fa raha tsika sy ianao ilay mikatsaka ny hoe makafy makatoan'i Jesosy na dia ho faty azy efa azoko erimatsy hitako amin'ny famifijoroanao vavolombelona mihitsy zany fa tena efa ny anatin'ny fonao mihitsy kanefa sao dia mbola ho tenenan'ny tompo fa maninona no tenen'ny tompo amin'izany fa inona ilay fankatoavana ankasitrahan'Andriamanitra mety daholo ve rehefa hoe mankatoa dia izay izay indrindra no ianarantsika avadikitsika any amin'ny Hébreu 1:20 ny baibolitsika Hébreu 1:20 andininy fahenina ao amin'ny Hébreu 1:20 misy tenin'Andriamanitra mety efa laninao tsenjery koa fa averintsika sy ianao tsy maninona mihitsy zany raha mbola tsika sy ianao ihany miara-mamaky azy ahoana hoy ny tenin'ny tompontsika hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy na fankatoavana tahaka ninona miaraka amin'ny fahafohizan-tena tahaka ninona no ataonao ny zavatra jeren'Andriamanitra dia any amin'ilay hoe inona ny mahatonga anao akatoa inona ny mahatonga anao akatoa ka ny zavatra tediavin'ny tompo amintsika hoy izy dia mitady finoana ty anatintsika izy mitady hoe finoana ty anatintsika raha tsy amin'ny finoana dia tsy possible mihitsy mahazo sitraka amin'Andriamanitra isika amin'ity androany ity zany izao andaontsika sy ianao apetraka tsotra ny fanontaniana ianao ty ve mino an'Andriamanitra tena hoe ianao ngamba tiana zany ve ky ny fanontaniana apetraka indry tena andao ody rangahy mino an'Andriamanitra ve ianao tena amin'ilay mino
tenen'le tenin'Andriamanitra tary amin'le Matthieu teo any hoe mariny anao amiko amin'izany andro zany hoe tritritritri isan-karazany tsy efa nanao an'izao sy zao. Raha dinihany mino an'Andriamanitra zany olo izany a fomba fijerintsika azy. Androany zany tsika senao dia zahan'ny tompo manokana mihitsy ary tsy hoe androany ihany moa fa manomboka androantsika hiresaka n'io finoana io sika dia andeha hiditra ny bokin'ny Hébreu toko 1:10 tsika manomboka amin'ity androany a dia amin'ny herintsika miditra amin'izay mianatra karazana olona ao anatin'ny Baiboly io ny ainan'ny finoany, jerentsika hoe inona ahoana ny fomba ny ainan'ny finoany ahafahantsika hoe maka tahaka azy, mandroso tahaka azy koa mba ho ankasitrahan'Andriamanitra. Androany tsika senao zany hijery an'izay fa olona ohatry ny ahoana zany olona mino an'Andriamanitra izany. Misy tenin'Andriamanitra ny amin'ny bokin'ny Malaki toko 1. Any amin'ny Malaki toko 1 andinin'ny 5. Malaki toko 1 andinin'ny 5. Atao jerentsika indray zany tenin'Andriamanitra zany avadintsika any amin'ny Baiboly dia hiaraka maky an'le teny mihitsy any antsika mahasoa antsika mihitsy ny mamaky mafy zavatra dia amin'izay tafasaina an'le izy kokoa tsika, misy saina an'le izy kokoa. Andao ny vakitsika Malaki toko 1 andinin'ny 5 nahoana ny tenin'Andriamanitra hoe ny zanaka manaja ny ray ary ny mpanompo ny tompony, koraray aho aiza ry izay aja ary raha tompo aho aiza izay tahotra hoy Jehova tompony maro. Ny tompo zany miteny amintsika mampifampitohy tsara amin'le Matthieu tary tsy le miteny fotsiny hoe raintsika Andriamanitra manao vavaka tsika raina izy any an-danitra, tsy le miteny fotsiny hoe tompoko io Andriamanitra io Jesosy io, tompoko io Jesosy io, le formule filazantsika ombieny hoe efa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy yo. Andao verifientsika tsara eto Andriamanitra mampieritreritra an'ireto zanak'Israely reto jiosy reto hoe manaja ny ray ny zanaka, ny tompo manaja, ny mpanompo manaja ny tompony fa raharay aiza izay aja. Manaja an'Andriamanitra ve tsika senao ty? Matahotra an'Andriamanitra kay re olona, midikan'ny olona hoe mino azy dia olona matahotra azy izay. Matahotra an'Andriamanitra ny olona mino azy. Ny finoantsika an'Andriamanitra zany ahoana ny ahafantarantsika hoe mino an'Andriamanitra tsika rehefa matahotra an'Andriamanitra tsika senao. Rehefa matahotra an'Andriamanitra tsika senao dia vao maika ianao hiteny amiko hoe matahotra an'Andriamanitra, zany efa le voambolana haitsika mihitsy zany, vao maika zany haitsika gasy mihitsy haitsika mihitsy ka tsika le mpiteny hoe tsy matahotra an'Andriamanitra misy ty, tsika mpiteny an'izany haitsika mihitsy zany. Dia raha atsangana zany zao ny tanana hoe iza amintsika ny matahotra an'Andriamanitra dia tena samy anangana daolintsika indre mazava ho azy matahotra an'Andriamanitra. Aleo aloha sakaiza tsy mora miteny fa andinika tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Ataony tompo mandinika tsara tsika senao androany. Ny zavatra inotsika na zay olona inotsika no mamaritra hoe matahotra inontsika. Hita taratra amin'ny fiainantsika zany. Mino aniza tsara moa zany tsika senao ty, mino anizy tsika, mino aniza tsara ianao. Sao dia mba mino ny devoly ary ianao. Tonga ianao dia mandabe iza kosa kirtina tsy possible. Fa andao ane zahana tsara, andao zahana eo amin'ny fitaratra tsara, samy mijery fitaratra tsika senao androany hoe matahotra inona ianao ty zao sa matahotra an'iza zao tsika senao miteny zao. Fa ny zavatra atahoranao na ny olona atahoranao no mamaritra hoe zay le inonao zay. Dia andao andinika tsara tsika senao matahotra inona tsika
sao dia mba ny devolona no inotsika. Jereo anie ny fiainantsika senao hoe andao andinika tsara. Tsika senao ty ohatra ny baikona tahotra matetika. Misy tenin'Andriamanitra zay any amin'ny ohabolana 7/20 milaza hoe mamandrika ny tahotr'olona. Andao le diniany matahotra n'izy ianao zany zao, impirimpiritsika senao voan'izany fandrika zany, ary zany no manosika atsika ny zavatra mandeha amin'ny fiainantsika, matahotra olontsika. Sa matahotra iny? Sao dia mbola isany matahotra ny ho fatitsika senao. Andao verifiena tsara hoe, jerena tsara hoe matahotra inona ianao ty, sa matahotra n'izy. Ny devoly raha afaka mamitaka atsika, mitondra ty anatitsika karazana tahotra be da be. Tahotr'olona, tahotra ny ho faty, zany no mibaiko ny olona maro be amin'izao tontolo izao. Mahatonga ny olona manao zavatra tsy takatry ny saina, mandeha any amin'ny pahay zavatra samihafa. Fa maninona moa ny olona rehefa mandeha any amin'ny dokotera ka misy zavatra tenenin'ny dokotera no mipanika be? Sainao ange, ianao ty ve zao mbola matahotra ny ho faty? Raha androany ianao zany misy miteny hoe voan'ny cancer hono ianao, tiana aza miteny an'izao mangina. Raha maino an'izany vaovao zany zao ianao dia hoe makaraka. Sainge any amin'ny Hébreu 4:5-10, 4:5-10 moa tsara tarehy be io tenin'Andriamanitra io, manambara ny zavatra nataon'i Jesosy ho atsika. Jesosy le naka endrika teraka oatra zaza mihitsy mba amin'izay izy maty. Dia amin'izay rehefa maty izy dia naka ny herin'ny fahafatesana teny an-tanan'ny devoly. Tasolovakiko aminao tsara izay Hébreu 4:5-10 izay. Izao ny soratra hoe koa satria manana nofo hamandrany zaza dia mba nandray an'izany koa Jesosy, mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafahany an'izay rehetra nandana ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana no mitahotra ny fahafatesana. Mbola mety ho andevony izany ve tsika? Sa inona ny mampitahotra anao? Matahotra ny tsy ho afam-panadinana, matahotra ny tsy azo asa, matahotra ny tsy hanam-bola. Rehefa zohina raha afaka dia io tahotra io no fototry ny zavatra ratsy be dia be eto ambonin'ny tany. Mba tsy hitenenana hoe ny rehetra any anatin'ny zavatra tsy mampahazo aina atsika, misy tahotra zay mandeha any ambadika any. Ny olana amintsika senao mantsy dia ity, mino ny zavatra tenenin'ny devolitsika, mino ny zavatra tenenin'ny devoly. Fa tsy mino an'Andriamanitra dia lasa misy tahotra ny fiainantsika. Any amin'ny Jaona 1:4-5 ny tenin'Andriamanitra manambara amintsika hoe mampahory ny tahotra. Vakiko aminao ne izay Jaona 1:4-5 zay, izao no teny aho hoe tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Hitanao raha ny zavatra inonao mitondra tahotra mampahory dia tsy avy amin'Andriamanitra izay. Raha ny zavatra inonao, na ataontsika amin'ny famadika amin'izay ny resaka, ny ahafantaranao hoe ilay finoana ankasitrahan'Andriamanitra ny any anatinao, tsy mitondra tsy mampahory anao ilay izy. Fa raha ohatra ka tahotra mampahory, le avy amin'ny devoly zany tsy
ilay karazany avy amin'ny devoly. Andaotsika asianao iresaka kely tsara mihitsy. Fandrao eritreretinao hoe nitahotra an'Andriamanitra egalina tahotra ny mivery any amin'ny afo be mety lenta aty ambany indrindra aty ngamy zany mety zana tohatra voalohany aty fa tsy izay ihany, tsy izay fotsiny, ary tena hoe raha izay no tosika manosika anao ho kristianina, hanomponao anaovanao ny fiainam-pakatoavanao, dia hoy aho hoe mahantra indrindra ianao sady voafitaky ny devoly. Fa tsy tahotra ny afo be ny hanompontsika an'Andriamanitra, tsy tahotra ho any amin'ny afo be. Mipetraka kely ihany zany tsika sy ianao dia manjinika. Inona zany zao ny ianao rehefa raisitsika izay hoe makatoa an' Jesosy no mahatonga antsika sy ianao tsy tafa-makafy an'ilay izy ange rehefa mbola misy tahotra tsy normal aty anatintsika, tsy le tahotra vokatry ny finoantsika an'Andriamanitra, fa tahotra kaya voaraitsika tamin'ny finoantsika ny zavatra tenenin'ny devoly amintsika. Fa maninona miteny aminao hoe tsy avy amin'Andriamanitra raha tahotra ny an'ny afo be fotsiny no manosika anao. Eny, misy aty amin'ny fiantomboany zany dia misy an'izay hoe tahotra hoe ay tena tenenin'Andriamanitra amintsika mihitsy hoe misy ny afo be dia misy ny lanitra. Fa raha ohatra ka tsy azonao tsara ny dikany hoe Jesosy tonga manome fiainana be dia be, ary rehefa manana Jesosy ianao dia manana fiainana ary tsy makany amin'ny afo be. Raha tsy azonao tsara zany dia manompo an'Andriamanitra amin'ny fahaterena ianao, matahotra foana sao dia mety. Za misy ihany olona fanompoko amin'ny tompo taloha rehefa tsy azoko ny dikany hoe tena mino an'Andriamanitra marina, dia lasa terin'izay hoe sao dia mety. Mbola zany ve ny any anatinao? Raha ohatra ka ankizy be azina, ny ankizy be azina atao hoe tena ankizy kely mihitsy, dia mety afaka mbola tenenina ihany hoe bedy raha manao an'ity fa everiko raha hoe le kolotsaina n'izay bedy izay. Mila tonga any anatintsika mihitsy le fahatahoran'Andriamanitra hoe manafay Andriamanitra, fa tsy izay ny voalohany indrindra. Fa raha ohatra izay ny voalohany indrindra dia mbola miatra ihany ijaona voalohany toko faha-efatra io hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny fahaterentsika sao dia bedy. Andriamanitra te-hiteny aminao hoe rehefa omen'Andriamanitra ny Jesosy angenao manana fiainana dia tsy verany amin'ny afo be ianao. Fa eo mihitsy anefa ny devolim-panakorotana ny lohantsika zany dia ay ka noho izany zany tsy verany amin'ny afo be dia afaka mikodana manota. Raha vao diso tahotra tsika dia lasa tsy mety ilay izy. Tsy hoe tahotra ho verany amin'ny afo be, fa tsy verany amin'ny afo be tsika rehefa manana ny tompo, fa tahotra manahoana ary. Hojerentsika tsara izay avy eo. Fa andritra ny teriko aminao aloha fa mamitaka ho aho io devoly io. Ny devoly zany ilay mpanao piratage, mpanao dika mitovy, fantatry ny devoly tsara, fa zany fahatahorana an'Andriamanitra zany loharan'nim-piainana. Hojerentsika izay texte izay verset izay andinin-tsoratra masina izay rehefa avy eo. Fa fantatry ny devoly zany dia inona ny ataony? Manao dika mitovy izy an'le tahotra. Oui, ataony matahotra ianao fa tsy ataony matahotra an'Andriamanitra, fa ataony matahotra zavatra hafa rehetrarehetra. Matahotra zavatra hafa, ny zavatra hafa rehetrarehetra atahoranao ka tsy tahotra an'Andriamanitra dia mitondra fampahoriana ho anao avokoa ary manandevo atsika. Izay ny fomba amitehan'ny devoly atsika. Fantatry ny devoly tsara. Fa raha mino an'io Andriamanitra io ianao amin'ilay finoana lazain'ity Baiboly ity dia ho ankasitrahan'Andriamanitra.
problema be ho an'ny devoly zany satria ny tanjony ane dia atonga anao ho lasa fahavalon'Andriamanitra. Atonga anao ny tanjony devoly dia atonga an'Andriamanitra hitsangana ho fahavalonao. Ny tanjony devoly any amin'ny Jaona 10:10 tenenin' Jesosy amintsika hoe angalatra, hamono, andringana antsika. Izay ny tanjony devoly. Ny tanjony fahavalo atonga le atao anaty lohantsika ato mihitsy mivadika ato-do. Ataony mivadika ato-do tsika. Hitanao any amin'ny Luka 7:20 ao amin'ny Luka 7:20 andiny 7:30 dia izao no tenan'ny Tompo ao hoe Luka 7:20 andiny 7:30 nazovy nitady hamonjy ny ainy dia ahavery azy. Ary nazovy no ahavery ny ainy dia haharo izany. Tenenin'ny Tompo amintsika ny fanalahidiny hoe ahoana ny ahatonga antsika miaina fiainana be dia be. Jaona 10:10 ilay tenenin'ny Tompo hoe fazahavo mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Ny fomba azahoantsika an'izany dia rehefa itsika senao tsy mihazona ny aintsika. Fa ahoana nefa ny ataony devoly ataony mivadika ato-do mihitsy tsika senao. Ataony izay isainana ahoana re matahotra ny faty dia mila arovana ohatr'izao, matahotra ny tsy handeha ny tsena dia mila tenenin'ny olona hoe mila maka ody varotra ry hono dia amin'izay mety, matahotra ny tia dia mila azonao fitahany devolitsika. Ho rafa aleo mbola misaina tsara zao. Inona zany zao ny zavatra atahoranao na olona atahoranao. Ampiasain'ny fahavalo hamotika anao, angalatra n'le fiainana be dia be omeny Tompo anao. Fomba fiasan'ny devoly izay mamitaka antsika omeny tahotra tsy izytsika, tahotra tsy le manafaka antsika. Mino aniza tokoa moa ianao tsy samy mino an'Andriamanitra ve ianao? Ohatry ny ahoana zany hoe mino an'Andriamanitra? Mino an'Andriamanitra, mino ny zavatra tenenin'Andriamanitra dia matahotra azy Andriamanitra. Velabelantsika tsara izay resaka matahotra an'Andriamanitra izay zao. Fa tiako omena santionany aminao aloha ny tenin'Andriamanitra manambara hoe fa inona ny dikany hoe mino an'Andriamanitra. Jerenao nge raha mijeritsika be da be ny zavatra ny teny fampanantenana tenenin'ny Tompo, tsy hoe fampanantenana fotsiny fa teny lazainy mazava. Fa atsika rehefa mino an Jesosy, tsika rehefa mino an'Andriamanitra tsika. Milaza amintsika izao any amin'ny Jaona 7:20 hoe andiny 7:20 izay mino azy dia tsy ho elohany, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy mino tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Izay mino azy dia tsy ho elohany. Andiny 5:30 amin'ny Jaona 7 izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Izay mino ny zanaka dia manana fiainana, tsy ho elohany. Santionany fotsiny zany re raha afaka, fa be dia be ny tenin'Andriamanitra milaza amintsika ny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika, ny ananantsika ao amin'i Jesosy, ny fampanantenana rehetra tenenin'Andriamanitra amintsika. Ny fanontaniana dia ity, mino an'izany ve ianao? Mino an'izany tokoa ve ianao? Ka izany ve no mibaiko ny fiainanao isan'andro? Any amin'ny Petera 1:2 ary amin'ny andiny 5 izao ny soratra ao amin'ny Petera 1:2 io, andiny 5 manao hoe indro mametraka fehizoro aoziona dia vaty voafidy tsara, ary izay mino azy tsy ho menatra. Santionana tenin'Andriamanitra fotsiny meko anao, anambarana hoe fa inona ny dikany hoe mino an'Andriamanitra tsika.
tsy ho menatra. Tadidinge hoe oviana zao hoe ianao no menatra farany dia sainy tsara hoe mino an'Andriamanitra ary ianao ty sa tsy oviana. Mino an'Andriamanitra ve tsika sy ianao? Ndikany hoe mino an'Andriamanitra tsika matahotra azy. Ny fahatahorana an'Andriamanitra raha afaka be da be ny zavatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany. Hijery vitsivitsy tsika any amin'ny ohabolana voalohany 5:7 tenenin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahalalana. Fiandoham-pahalalana. Any amin'ny ohabolana 7:10 dia miteny izy hoe ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Ny zavatra rehetra zany rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe fiandohana dia fiandohana. Miantomboka amin'izay fahatahoran'Andriamanitra izay. Teo ankasitrahan'Andriamanitra ny fiainantsika. Andao aloha jerena hoe miainga tany amin'ny point de départ avetsika. Eritreretinao nge zao hoe raha ohatra ianao ka andeha ho any dia hoaiza ianao? Dia ho any Tuléar ianao ohatra. Ho any Tuléar ianao andeha taxi brosy. Fantatrao moa aiza ny taxi brosy mandeha makany Tuléar ny raisina? Aizary. Any amin'ny fahasankarana sia. Fa raha ianao ho any Tuléar any atsimo, nefa ianao any Ambodivona no hitady taxi brosy. Na iodikodina eo ary tsisy taxi brosy makany any sia. Inona no tiako lazaina anao amin'izany? Misy fotoana miodikodina be tsika miaraka amin'Andriamanitra satria diso point de départ mihitsy tsika. Diso mihitsy ny stationnement niaingantsika. Fa tsy niainga tany amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Tsy lasa any anatinao manokana ny ilay tahotra an'Andriamanitra, fa henonao fotsiny hoe mino an'Andriamanitra hony e. Satria ianao efa ny dadabe anareo tao amin'ilay fiangonana etsetra dia vao zany ianao dia ao. Fa tsy latsaka any anatinao, fa manomboka any aminao rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe fiandoham-pahendrena sy fiandoham-pahalalana. Dia fiandohana zany ilay izy. Tsy misy zavatra afaka mitohy raha tsy miainga any amin'izay tahotra an'Andriamanitra izay tsika. Any amin'ny ohabolana 7:17 tenenin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahatahorana an' Jehova no mahaela velona. Mahaela velona. Fitany dia voly kely foana anetsika sy ianao raha afaka hoe amin'ny ody faty isan-karazany. Any amin'ny ohabolana 4:20 dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahatahorana an' Jehova no fiarovana mahatoky. Tena aseho an'ny tompo, hoentin'ny tompo zany tsika sy ianao mandinika tsara e. Dinio mihitsy hoe mino an'Andriamanitra ianao ty sa hoe ahoana? Mino an'Andriamanitra ve tsika, matahotra an'Andriamanitra ve tsika amin'ny fiainantsika? Jereo anie ny hidin-tranonareo hoe tsy maninona mihitsy ilay hidin-trano hoe ataovy tsara mihitsy ilay asivo kapoaka, asivo isan-karazany. Fa inona ny inonao? Ilay hidin-tranonao tena secret be ampiana alarma be mihitsy, tsy fahotana mihitsy akory ny manisy caméra amin'ny tranonareo. Tsy fahotana zany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe mino an'Andriamanitra ve ianao? Inona mitosika manosika an'ilay izy? Aiza ny finoanao no mipetraka? Ary baikona tahotra ninona moa zany io zavatra ataonao io? Baikona tahotra inona? Raisinao ny fiarovana mahatoky ve zany Andriamanitra zany? Fa ny fahatahorana an' Jehova ny fiarovana mahatoky. Any amin'ny 7:20 amin'ilay andiny 7:20 amin'ilay toko 4:20 ohabolana 4:20 dia ambarana ny fahatahorana an' Jehova no loharanonaina. Loharanonaina. Le fototra mihitsy. Androany zany tsika sy ianao andinika tsara. Fiteny lalandavana eo ilay hoe matahotra an'Andriamanitra. Tena matahotra an'Andriamanitra tokoa ve tsika?
any veny akatsika ny loharanympiainatsika. Ao amin'ny ohabolana fahadimy folo andiny faefatra amby roapolo dia milaza hoe fatahoranan'i Jehova mampahendry. Andao jerentsika senao fa tiako loatra le ohabolana fahasivy ambiny folo ho vakitsika senao mihitsy zay. Avadio kely ihany amin'ny baibolinao dia miara-mamakitsika ohabolana fahasivy ambiny folo andiny fahatelo amby roapolo. Ohabolana fahasivy ambiny folo andiny fahatelo amby roapolo. Avadio any amin'ny baibolinao dia hiaraka makitsika. Ahoana hoy ny tenan'ny Tompo ohabolana fahasivy ambiny folo andiny fahatelo amby roapolo. Amin'ny anaran'ny Tompo hoe ny fahatahorana an' Jehova no ahazahoana fiainana, izay manana izany tsy mba andro fotsy sady tsy hiaran-doza. Henonao zany? Soratany amin'ny tranonareo any mihitsy raha zany ho tadidinao tsara. Ny fahatahorana an' Jehova no ahazahoana fiainana, izay manana an'izany tsy andro fotsy. Ny devolo manisika zavatra be da be, iketrika be any anaty lohanao, ho stressé be mihitsy ianao, tsy maintsy manao an'izao fa sao dia tsy ampy an'izao ny vola dia makatso makaroa. Tsy miteny anao hoe aza miketrika ho fa maninona ianao no miketrika ohatran'izay, fa maninona ianao stressé be, sao dia mba nitahotra tsy le avy amin'Andriamanitra ny raisinao zany, fa le avy amin'ny Satana. Le fosika, le piratage natahotra. Fa ny fahatahorana an' Jehova ahazahoana fiainana. Avadio amin'ny ohabolana roa amby roapolo, eo ihany ianao dia avadika eo kely pejy anankiray fotsiny. Ohabolana roa amby roapolo andiny fahaefatra. Miara-mamaky indray tsika senao hoe ohabolana roa amby roapolo andiny fahaefatra. Ny valin'ny fanetretena sy ny fahatahorana an' Jehova dia rena sy voninahitra ary fiainana. Haitsika tsinjery zany. Averin'ny Tompo amintsika, ny valin'ny fanetretena sy ny fahatahorana an' Jehova, arena sy voninahitra ary fiainana. Fiana fa tsy ny zavatra tedavitsika, ary tian'Andriamanitra omenantsika, le izy tsy misy petipety ny fahalovana, tsy le arena mampitahotra sao dia lasa mipangaro-potsy, sao dia misy mpamamaky, tsy le ohatran'izay. Tsy le voninahitra izay mila arovana be mihitsy, sao dia mila image, mila amboamboarina be. Tsy izany le omen'ny Tompo anao, fa le tena vrai marque ty tenen'ny Tompo amintsika senao ty. Hitanao raha ohatra ka zavatra mbola mitondra tahotra anao, misy fotoantsika misy toerana, lasa hoe ohatra hoe misy promotion ananantsika, azotsika. Raha ohatra ka mahatonga tahotra be any anatinao any, sao dia afa-baraka. Azafady amin'ilay teny hoe ka raha ohatra ka tsy eto tsony, tsy eto indray hitanao misy image tedaviny devolo indraindray. Ampitahorana antsika dia mila tazomina. Raha mbola ohatr'izany le izy dia hoe misy diso tahotra zany, fa tahotra mampahory. Andao jerentsika senao. Andao kentsika senao andinika ny Abrahamy. I Abrahamy zany rain'ny mpino zany, tena olo be amin'ny finoana. Avadio any amin'ny boky ny Genesis ny baiboly ose. Andinika nyity resaka tahotra an'Andriamanitra ty tsika, sao dia mba diso tahotra tsika. Misy karazany mihitsy, misy Abrahama anankiroa, raha ihany le Abrahamy, fa le Abrahama taloha sy Abrahama ataontsika hoe voakasiky ny Tompo atao anaty baiboly ato. Dia andao jerentsika tsara hoe iza amin'ireo tsika amin'izao fotoana izao, ohatry ny iza amin'ireo. Ndao ny sokafana ny Genesis toko faharoapolo hoe andiny voalohany hatramin'ny fahaika ambiny folo vakiko aminao vetivety, izao ny soratra ao. Nifindra ny ala teo i Abrahama. I Abrahama Sarai io nifindra io dia nakany amin'ny tany atsinanana ka mitoetra teo anelany tany atsimo azafady, ka mitoetra teo anelanelan'ny Kadesy Sisora, ary ny vahiny tao Gerara izy. Gerara zany ny fanambarana ny tanan'ny Filistina taloha. Ary hoy ny filazan'i Abrahama any Sara vadiny, anabaviko izy,
dia naniraky Abimeleka mpanjaka ny Gerara ka napaka ny Sara hoe atao vadiny izany Sara. Fa Andriamanitra nakeo amin'ny Abimeleka tamin'ny nofo no nialina ka nanao taminy hoe indro fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao izay nalainao fa vadin'olona izy. Fa Abimeleka nefa tsy mbola nanakaiky azy ka hoy izy, tompo ho vononao koa va izay firenena marina? Tsy raha lehilahy ve no nilaza tamiko hoe any abaviko izy ary raha vehivavy koa nanao hoe hanadahako izy, koa tamin'ny fahatsorany foko sy ny fahadiovan'ny tanako no nanaovako an'izany. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny nofy, eny ary, fantatriano fa tamin'ny fahatsorany fonao no nanaovanao izany, ary izaho kosa dia niaro anao mba tsy hanohy tamiko, koa izany tsy namelako anao hanendry azy. Ary ankehitriny avy reny no ny vadin-draha lehilahy, fa mpaminany izy ka hifonao anao dia ho velona ianao. Fa raha tsy averinao izy ao koa fantatrao fa fakoinao enao mba izay rehetra mety ho anao. Dia ny fomarenako Abimeleka ka niantso ny mpanompony rehetra ary nanambara izany rehetra izany teo anatrehany, ka dia raiky tahotra indrindra ny olona. Ary Abimeleka dia napaka ny Abrahama ka nanao taminy hoe, inona izao nataonao taminay izao, ary inona izao ratsy nataoko taminao izao no dia nahatonga heloka lehibe tamiko sy tamin'ny fanjakako ianao? Zavatra izay tsy tokony hatao no nataonao tamiko. Ary hoy koa Abimeleka tamin'ny Abrahama, inona ny hitanao no nanao izany zavatra izany ianao? Dia nonao tsara nge ny tenin'nga Abrahama satria hoy izaho hoe tsisy fahatahorana an'Andriamanitra tokoa amin'ity tany ity ka ho vonoin'ny olona noho ny amin'ny vadiko. Atsahatritsika eo le tantarantsika azy satria izay ilay zavatra mila saintsika. I Abrahama raim-pino natahotra an'Andriamanitra ve zokilahy sa tsy natahotra an'Andriamanitra? Rehefa jerentsika nandainga Abrahama ry sakaiza, nandainga. Fa naninona izy ny nandainga? Natahotra ny vonoin'ny olona noho ny amin'ilay vadiny tsara tarehy raha matoa Sara. Dia natahotra izy dia niteny raha atao hoe tena tahontsika. Ilay izy aloha tahaka ny mety hoe lainga atsasany satria izay moa ilay hazavain'ny Abrahama eo rehefa avy eo. Fa ho an'Andriamanitra moa hoe na lainga atsasany na lainga inona lainga dia lainga. Dia ahoana ary izany ity Abrahama ity? Rehefa jerena izany dia ity, izy natahotra, izy izany natahotra hoe tsy matahotra an'Andriamanitra hono ilay olona ao izany dia ka izy ny tena natahotra, nety natahotra izay tsy ilay tahotra avy amin'Andriamanitra i Abrahama. Mandinika tsara izany tsika senao. Sao dia mbola ao amin'ny Genesis toko 20 angamba filma se zao sao dia irahan'ilay tahotra ny zavatra na tahotr'olona, tahotra ny hoavy, dia izany ny manosika anao hanao zavatra. Fotoana hitombony izao sakaiza, ndao hitombontsika. Pejy vitsivitsy fotsiny se ao aorianan'io Genesis toko 20 avadio any ny baibolinao. I Abrahama io ihany Genesis toko 20, fa izany hoe efa taona maro taty aoriana, taona maro tao aoriana, taona maro taty aoriana izao ny Genesis toko 20. Ary amin'ny anjeny fahasivy ary tsika ny hanomboka amaky. Genesis toko 20 izany i Abrahama ilay hanolotra ny Isaka ho fanatitra. Anjeny fahasivy manomboka mamaky aminao. Rehefa tonga teo amin'ny tany izay nolazain'Andriamanitra taminy, i Abrahama sy Isaka ilay hoe izy io, dia nanorina ny alitara teo Abrahama. Sainy tsara makanto toeran'ny Abrahama rehefa miresaka an'ity tsika. Nanorina alitara ho ny Abrahama ka nandahatra ny kitay, dia namatotra ny Isaka zanany izy ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ny kitay. Ary Abrahama naniditra ny tanany ohatr'izao izay ka nandray ny antsy mba hamonono ny zanany. Eritrereto nge izany zavatra nataon'i Abrahama, ilay Abrahama tary amin'ny toko 20 matahotra ny vonoin'ny olona, dia tia izy, tia Isaka ity tsy hoe zanaka tsy ampikibo tany ahoana filaza azy, tsy tiana tany anefitra tany na tany ananina, fa olaniry iny mafy. Vala mibavaka efa 100 taona veraka vao miteraka an'ity. Tenenin'Andriamanitra izy hoe avy atolory kely ho fanatitra io.
fa nataony Abrahama tsisy atakandro ny fankatoavana. Enonao ny 2:12 dao mihitsy tsika sianao iaraka maky 2:12 amin'io Genesis 2:20 io. Ahoana hoy ny tenin'le anjely tamin'ny Abrahama: aza maninditra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao, fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia lahatokanao. Efa ny amin'ny 2:20 ve zao ny fiainanao amin'ny Genesis? Sa mbola ny 2:20 se? Efa hitan'Andriamanitra, afaka miteny hoe Andriamanitra hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao. Tena le matahotra an'Andriamanitra ve sa le lazaindra malagasy fotsiny hoe matahotra an'Andriamanitra? Iny aho ohatra raisiko foana dia tsy maninona fa averimberiko fa so mbola misy tsy naheno misy saina anazy tsara. Tena matahotra an'Andriamanitra tokoa ve ny kristianina malagasy? Raha amin'ny fotoanany toriteny lahady maraina ho ahy ianao zany mivavaka ao am-piangonanareo, dia possible aveo hoe isy olona tonga ao am-piangonanao zany mivavaka ao izy zany, dia lasa izy mitsotsotso ery amin'ny premier banc, mitoriteny pasteranareo amin'io mitsotsotso eny amin'ny premier banc izy dia mipetraka dia mifoka sigara. Efa sy nitoriteninao dadapasy za hifoka an'ity. Eritreretinao hoe possible zany? Tsy possible zany. Ao am-piangonana fiangonana kristianina malagasy tsisy an'izany. Fandana raha mivoaka kely ianao hoe fotoanana toriteny any alahady toriteny dia ndana mivoaka. Jera kely ao an-tokotany ao azafady. Ohatrany ahoana ao an-tokotany ao? Dia gaga ianao. Fa mahita olona hatramin'ny olona manao akanjo mpanompoana rase misy. Dia gaga, tiako kasihana kely ohatr'izao. Ndana jetrano aty ao am-piangonana mifoka, ao. Fa maninona tsy mifoka ao? Satria diso tahotra ry sakaiza. Diso tahotra. Tsy matahotra an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra nga mety ao anatin'ilay trano misy tilikambo se. Sa rehefa ny VCC mihinana an'ilay paraky iny dia tsy hanitampoka amin'ny tompo. Hitan'iny tsy matahotra an'Andriamanitra. Hitantsika tamin'ity hoe hitan'ilay anjely fa tena natahotra an'Andriamanitra Abrahama. Notefen'Andriamanitra tao anatina taona maro Abrahama mba ho tena tonga mitahotra azy. Tsika sianao tefen'Andriamanitra. Firy-taona niainona radio vaovao maso ianao zay ry sakaiza. Firy-taona nanaovana feonan'ny mpiaino teto ianao zay ry sakaiza. Firy-taona nijerevana fampianarana tamin'io Facebook io koa ianao. Oh là là. Dia mitondra inona taminao zany? So dia mbola toko 20 ka rehefa tonga mipotsitra ahoana? Tsy maintsy mandoha vola ohatr'izay indray ihany zany vao vita ilay papie antsika. Mampitahotra be, aleo andoha aloha ihany ilay iziko. Zay ve? Firy-taona ianao zay nanompo ny tompo dia sao dia mbola tahotra ny ho irery. Mandrozy ihany ny taona fa sao tsisy mpititsony fa aleo tiana dia efa hitako ary ty hoe tsy ary tompo mihitsy ty olona teo dia vadinany ihany aloha sao dia tsisy mpity Osia, mbola toko 20 zany. Zany ve mbola manosika atsika? Mbola lainga toy ny inona no firontsika amin'ny aronana zavatra satria matahotra mitandranina ohatr'izao sy ohatr'izao. Ndao tefen'Andriamanitra tsika senao. Tefen'Andriamanitra tsika senao mba hahatonga atsika hoe manana Andriamanitra mihitsy ny mahita hoe hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao. Tsy le fomba fitendra malagasy sy matahotra an'Andriamanitra nefa ny atao. Tsy zay. Tsy hitanao iovy ty firenetsika ty. Raha tsika senao zao hijoro. Hitanao ny tahotra an'Andriamanitra io manafaka amin'ny tahotra hafa rehetrarehetra. Taloha i Abrahama natahotra ny vadiny ary mampitahotra azy. Matahotra.
fa rehefa tena le vrai, le tena tahotra tena izy, mahatonga anazy vonina makato, tsy matahotra na dia ho very aza le zanany satria fantany mahazo antoka. Eo indrindra zany tsika senao no miditra tsara no hoe fa inona moa seny antsoina hoe tahotra an'Andriamanitra. Tahotra an'Andriamanitra ny dikany raha fahitatsika tsotsotra, toe-po ao anatintsika, tsy zavatra apetaka eo ivelany eo tenitenenina fotsiny za matahotra an'Andriamanitra, fa toe-po any anaty any, miondrika manaja an'Andriamanitra, miondrika manaja an'Andriamanitra, tsy any amin'ilay hoe matahotra hoe ohatrany hoe matahotra afo be, tsy any amin'izay. Zay zany efa by product hozy izy ny fiteniny teny vahiny azy. Ahoana zany? Vokatra zavatra ampahany kely ao anatiny fotsiny zay. Fa le hoe manaja any anatinao any, satria ianao mahatakatra hoe izy ho Andriamanitra ao io. Rehefa takatra hoe izy ho Andriamanitra ao io dia lasa misy fanajana azy lalina ny anatinao, ka mahatonga ny toe-piainanao andavanandro hifanaraka amin'ny tian'ilay Andriamanitra. Antsoina hoe tahotra an'Andriamanitra raha afaka dia toe-po ao anaty miondrika manaja an'Andriamanitra, vokatry ny fahatakarana ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra, ka mahatonga ny toe-piainana andavanandro hifanaraka amin'izay tian'Andriamanitra. Rehefa fantatrao tsara io Andriamanitra ao io dia lasa tonga ho toy izay ny toe-piainanao, lasa manaraka, tonga fifaliana ho anao ny manaraka izay tian'Andriamanitra. Ny olantsika senao zany dia ty ny olantsika senao dia satria ajambainy devolontsika. Izany mihitsy ny tenin'ny Tompony amin'ilay Korinthiana 4:4-5. Ajambainy devoly ny masontsika. Dia maninona? Lasa tsy mintsika, mijanona ho teoria atao anaty lohantsika. Efa kristianina ela be tsika dia haintsika daholo ny teoria an-javatra rehetrarehetra, haintsika daholo. Santionana teoria efa hainao anie zao tantaraiko zao hainao zao ny teoria hoe Andriamanitra fitiavana, motsy zay hainao daholo be da be santionana tenin'Andriamanitra fitiavana mandrakizay no itiavako anao. Zany le Jeremia 1:3. Santionana zany le milaza hoe satria malala eo imasoko ianao be voninahitra sady tiako. Santionana zany le tenin'Andriamanitra milaza hoe endre ny fitiavan'Andriamanitra atsika eo amin'ny Jaona 1:7-8 dia niantsony atsika hoe zanany sady zany tokoa tsika. Santionana zany Romanina 5:5-5. Fa zao ny nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany atsika, fa folom-bolam-panota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Haintsika daholo. Hitanao, tsy havadintsika sekoly ny Baiboly dia haintsika senao tsy enjery zany. Fa rehefa tonga nefa ny fotoana hoe iny le vadinao fa ohatran'ny manao tsinitsinina anao fa lasa nandeha ny rozirozy ary amikala tsy fantatro ary zafady ry sea. Dia iny ianao tanondrika eo aloha ianao ary tena te hamono tena mafy mihitsy. Dia fanontaniana mipetraka zany dia ity, fa mino an'ilay fitiavan'i Jesosy ve ianao Misy tenin'Andriamanitra manambara amintsika hoe mahery. Zany nge haintsika zany hoe mahery Andriamanitra. Zany hoe jerena any amin'ny Salamo 7:20 hoe ary amin'ny 5:5 ary zao ny tenin'Andriamanitra hoe Jehova Andriamanitry ny maro, iza ny mahery tahaka anao Jehova. Haintsika mivalina zany fanontaniana zany tsisy mahery tahaka an'Andriamanitra. Lasa zany tsika mihirahira, tao daholo ny hira fiderana. Fa rehefa tonga ny zavatra mafy, mipiritsaka ihany tsika makary amin'ny mpitaizary, satria iny angeny mahay an'ilay rôdy ohatran'izao iny mandeha ary satria iny angeny fangatsy mahery indray.
Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra haitsika zany. Romana 1:7 hainao loatra. Izy niaviany zavatra rehetra, miazona zavatra rehetra, antony zavatra rehetra. Fa rehefa tonga ny zavatra manahira-tsaina, aloha ketrehako any aloha ty fa mila zah ihany aloha, raha tsy manao an'ity tsy mety io. Nga tsy mahefa ny zavatra rehetra indray le Andriamanitra ao. Tompony zavatra rehetra, hainao zany. Hainao tsenjery nge zany Salamo 4:20 zany. Any Jehovah ny tany sy zay rehetra eo aminy, ary zany Jehovah zany le rainao. Fa rehefa tonga le tompo-trano mipresy anao izay le hofa-trano, na tonga le daty na tsy fantatro daholo, iny ianao fa tsy hitako sy atao, ka lasa mamorona zavatra mahagaga ty sainao ty. Oravako, ny olonantsika dia haitsika ny teorian'le izy, fa mino an'le Andriamanitra nefa vetsika. Mino an'le Andriamanitra vetsika. Inona ny antsoina hoe finoana? Inona le hoe mino? Jerentsika le ilazan'ny tenin'Andriamanitra azy eo amin'ny Hébreu 1:12. Avadio any ny Baibolony se Hébreu 1:12 dia andao ne vakitsika senao tsara fa inona le finoana, inona le hoe mino. Miara-mamakitsika amin'ny anaran'ny Tompo hoe ary ny finoana no fahatokiana amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Inona le hoe mino? Inona izay finoana ankasitrahan'Andriamanitra izay? Rehefa jerentsika io tenin'Andriamanitra io manambara ny amin'ny hoe finoana. Tsy le tenenin'izao tontolo izao fotsiny ange hoe mino dia mino dia mino hoe mino aho. Misy hira zay misy hira malaza amin'ny teny anglisy hoe when you believe, rehefa mino ianao. Misy mandray anazy hoe hira kristianina, mety azo sainina hoe kristianina, fa mety azo sainina tsy kristianina mihitsy koa nefa. Hitanao ny olona mieritreritra hoe zany mino zany dia tahaka ny hoe rehefa saininao mafy be le izy, na rehefa ianao manana fieritreretana pozitiva be, mino fotsiny e. Indrindra moa fa rehefa misy an'izay remarque 5:30 zay, aza matahotra mino fotsiny ihany. Tenin'Andriamanitra mihitsy le izy, fa raisiny, andeha ataoko hoe raisiny fahavalo, raisiny devoly, ilazana aminao babaray fotsiny rehefa mino se dia zay fa mino inony, mino inony. Ny dikany hoe mino dia hoe le tenin'Andriamanitra hoe fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Le finoana kristianina izay ankasitrahan'Andriamanitra dia finoana mifototra amin'ny mahazo antoka ny teny izay lazain'Andriamanitra. Le teny lazain'Andriamanitra izay le hoe fahatokiana amin'ny zavatra antenaina. Le zavatra antenaina tsy hoe manantena tsy misy riseny dikan'izany tsy hoe zavatra tsy misy le izy dia forseko amin'ny finoko hoe mino maziny anaran'izay, fa tsy mino. Fa le zavatra resahantsika dia misy zavatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra, tenenin'Andriamanitra, lazain'Andriamanitra, zavatra iantohan'Andriamanitra amin'ny maha izy azy dia matoky an'izay matoky an'izay mifototra amin'ny mahazo antoka ny teny lazain'Andriamanitra sy ny maha izy azy an'Andriamanitra. Hoy ilay filazan'ilay Hébreu 1:12 teo hoe fanehoana ny zavatra tsy hita. Tsy hitanao le izy kanefa azonao antoka hoe misy, ary zay no mampisy fiatraikan'le izy amin'ny fiainanao. Zay le miaina an'le finoana ianao zany, tsy hitanao fa azonao antoka hoe misy, dia mampisy fiatraikany amin'ny fiainanao hita maso, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ho iaho tsara aminao hoe ny finoana le ankasitrahan'Andriamanitra
tsy hoe mino ny zavatra fantatra hoe tsy misy, tsy zay, fa fantatritsika hoe misy le izy. Hitanao zao, tsika sy anao ne mbola tsy nahita an'izany Andriamanitra zany mihitsy e. Iza no mahita an'izay Jesosy? Nga nisy nahita an'izany Jesosy hoe miantona teo amin'ny hazo fijaliana. Raha mijery film Jésus ianao dia nga dikan'izany dia hoe hitanao le hoe iny mihitsy le dia iny le iny. Tsy ohatran'ny hoe ny film fiainanao teo aloha nge jerena dia hoe zay. Zavatra tsy fantatritsika nge zany a. Andrasiny hoe tsy fantatritsika, tsy hitan'ny masontsika, fa mahavariana nefa fa tena fantatritsika hoe misy. Azonao? Tena misy. Ny anjely, ka tsika sy hoe fa nisy nahita anjely. Za aloha mbola tsy nahita ry sia. Fa fantatro mihitsy fa na amin'ny firy mivoaka ny trano na alina be azy. Tsy matahotra satria ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ny anjelin'i Jehovah mitovy manodidina izay matahotra azy. Dia ny dikany mino aho hoe misy. Tandremo ianao sao mieritreritra hoe ny finoana ty egalina mino an'izay zavatra fantatra hoe tsy misy. Zavatra rehefa tsisy dia tsisy. Fa le izy nefa misy ary ny mampisy azy satria ny tenin'Andriamanitra ny manome antoka azy. Be loatra raha afaka ny olona izay amin'izao fiainantsika ankehitriny izao. Lasa mieritreritra n'ity Andriamanitra ty ohatran'ny hoe mpanao magia. Mieritreritra le finoana kristianina ohatran'ny hoe mamboatra ny hoavinao ianao zany. Rehefa mino ianao dia amboarinao ny hoavinao. Amin'izay eritreretanao azy. Fa tsy zany ange ny dikany finoana kristianina, tsy manambony morale fotsiny ny dikany hoe finoana kristianina, tsy manao pensée positive fotsiny. Amin'ny finoana no ifandraisantsika amin'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy hitantsika maso. Dia ny dikany raha tsy hitantsika maso izy. Dia ahoana zany ny moyen, ny fomba ifandraisantsika aminy. Ny sary tiako amenanao dia ny sarin'ny olona mareniny hatrany an-kibon-dreniny. Sainao ange raha misy olona marenina hatrany an-kibon-dreniny, afaky ny akafy mozika ve io olona io? Afaka akafy mozika ve? Na mozika tsara be faratapony. Dia eritreretinao hoe afaka akafy an'izany? Tsy possible ry zay. Tsy maintsy mila sofina. Na ho azavainao gauche droite be amin'ilay olona zao le mozika klasika ohatr'izao le izy, le mozika le fédéral ohatr'izao. Nga zany hita hazavaina. Tsy hita hazavaina nge zany. Ihaino ny sofina zany dia akafizina. Ohatr'izany koa ny jamba. Raha jambatra ny an-kibon-dreniny izy zao, ahoana mo rava? Raha ohatra zany azo ny jamba eritreretina hoe ohatrohatr'izao ngamba ny forme-ny olombelona, mety azo ny atsaina izay, tsapatsapaina dia hoe ay ve ny loha zany aty ambony dia ny tongotra any ambany, tsapatsapaina dia mety azo miverina. Fa eritrereto hoe misy olona jambatra ny an-kibon-dreniny dia teneninao, azavainao hoe tsara be le loko menamena. Ahoana moa zany impossible ho azo izany? Tsy azony mihitsy zany na kely azy. Tsika sy ianao nefa mahazo tsara hoe io zao itsirava vitsy fa manao akanjo menamena, ianao manao akanjo mangamanga. Fa hazavao amin'izany zany fa tsy azony mihitsy. Ohatran'izay mihitsy ny dikan'ny finoana. Ny dikan'ny finoana zany dia iny fitaovana omen'Andriamanitra antsika. Fitaovana mahatonga antsika sy ianao miaina le fampanantenana omen'Andriamanitra ny amin'ny zavatra ho avy. Miteny zavatra Andriamanitra dia le finoana no ahafahantsika sy ianao mahafantatra aty anatintsika hoe zay no izy. Le finoana no ahafantarako any anatiko hoe oui, misy anjelin'Andriamanitra mitombo manodidina ahy. Ny finoana ny ahafantarako aty anatiko hoe tsy ananako zao dia zao zany voly zany, fa fantatro fa amin'ny fotoana ilana azy dia tonga eo zay. Satria zay ny tenin'Andriamanitra. I Filipianina 4:20 izy miteny hoe araka ny hareny fahasoavany ny omeny anahy. Zay le dikany, raha ny finoanao zany tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, tsisy baziny inona mihitsy ny finoanao zany. Dia tsy finoana akory zany fa
firarian-tsoa fotsiny. Ny finoana fitaovana manam-pirofo amiko fa tena misy ilay zavatra tsy misy. Zay ny finoana izay. Any amin'ny Romanina 4:4-5 misy an'ity tenin'Andriamanitra ity. Romanina 4:4-5 hoe ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoana no isaina ho fahamarinana. Ho tsipiatsika mandritra ny any amin'ny 10 herinandro any tsika sy ianao raha afaka hijery an'io resaka finoana io. Hiaraka hitombo amin'izany tsika satria izao ny finoana no anamarinan'Andriamanitra antsika. Ny finoana no hoe ankasitrahan'Andriamanitra antsika. Raha tsy finoana ny anaovantsika ny zavatra ataontsika, le finoana dia teraka fahatahorana an'Andriamanitra izay. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny fiainam-pakatoavantsika sy ianao. Ny finoana no ivaliden'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataontsika sy ianao. Ny validen'Andriamanitra tsika valide teny frantsay izany fa tsy maninona atonga ny hoe mazava hoe ok afaka miditra ao an-danitra ianao, ok ankasitrahana ny zavatra ataonao. Finoana izay finoana izay. Ny finoana an'Andriamanitra no ivaliden'Andriamanitra ny olona tsirairay ho marina eo anatrehany. Any amin'ny Hébreu 1:12-2 dia ny tenin'Andriamanitra manambara hoe Hébreu 1:12-2 hoe izany no nahatsara laza ny tolo. Ny tolo iza moa izany tsy ny tolo malagasy ny kise fa nahatsara laza ny olobe any testameta taloha, nahatsara laza nahatonga an'izy ireo hoe olona manandaza any an-danitra any. Any amin'ny tontolon'Andriamanitra any izay tian'Andriamanitra koa ianao ho tafiditra amin'izany hoe héros de la foi, izany hoe olo malaza ny finoana. Fantatrao moa fa mbola tsy teraka akory ianao no efa nofidian'Andriamanitra voasoratra voafidy nantsoiny hoe ianao ho isan'ny olo malaza ny finoana. Fa olo malaza ny finoana ve aloha izany sy ty sa olo malaza n'inona aloha hatreto? Ina zao mampalaza ny se. Andao sika se hianatra an'izay mihitsy manomboka amin'ny herintsika hianatra olo malaza ny finoana. Dia ho hitanao mihitsy hoe aikay olona tahaka atsika sy ianao ihany fa nanana ny finoana izy. Ny finoana marina an'Andriamanitra raha afaka rehefa nananao io dia io no manosika anao asa tsara ankasitrahan'Andriamanitra. Rehefa nananao izay fahatakarana hoe iza marina io Andriamanitra io dia mikohaka manaja azy ianao. Dia hoy tsara ilay Jaona 1:4 hoe lasa tanteraka amin'ny fitiavana ianao. Dia mandroso ianao tsisy ahiah mihitsy. Rassure tsara, manana antoka tsara. Mandroso an'inona? Tsy avelan'izany ho malaina hoy ny Petera 2:1. Tsy avela. Petera 2:1. Tsy avelan'izany ho malaintsika fa lasa amporisian'izay. Amporisian'ilay finoana. Io finoana io rehefa aty anatintsika dia manosika atsika hanao zavatra ary izay tsika no lasa manao zavatra ankasitrahan'Andriamanitra. Andao jerentsika vetivety eo mpamaraparanana efa mamarana mihitsy tsika Jakoba 2:5-4 manomboka vakiko aminao dia ho azonao tsara. Jakoba 2:5 ny fahafoanan'ny finoana tsy misy asa. Izay zao ty tenenin'ny tenin'Andriamanitra ty. Fahafoanan'ny finoana tsy misy asa. Inona moa izy ny soa azo rahalahy? Raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa, ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-koanina isan'andro, ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana mamindro mivokisaka nefa tsy omenareo azy tsy inona izay tandrifiny ho an'ny tenany. Inona moa izany ny soa azo amin'izany? Ary mba toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Fa angamba isy ianao hoe ianao manam-pinoana, za manana asa, aseho ihany tsy amin'ny asa ny finoanao ary za kosa ny eo aminao ny finoako amin'ny asako. Ianao mino fa iray ihany Andriamanitra, koa tsara zany ataonao izany. Ny demoni koa mba mino izany ka dia mangovitra. Moa tsy fantatrao va ry olom-pona fa tsy vanina ny finoana tsy misy asa.
andrasiny hoe rehefa miresaka an'izany tsika indraindray anao zany mieritreritra hoe ay mila miasa be zany mba hahatonga anao voavonjy tsy miresaka famonjena le tenin'Andriamanitra fa miresaka hoe porofony hoe voavonjy ve ianao, porofony hoe tena kristianina ve ianao, tena kristianina ve ianao. Rehefa tena mino an' Jesosy tsika ao anatintsika izay dia mipotra le asa tsy havelany zany ho malaina isika. Tandremarintsika sy ianao sao diso finoana. Ny tena finoana kristianina mitondra fankasitrahana an'Andriamanitra dia tsotra ohatra amin'ity zany ny hamehezantsika azy. Ny antsoina hoe finoana kristianina, le ankasitrahan'Andriamanitra dia fahafahana omen'Andriamanitra anao. Andriamanitra, avy any amin'Andriamanitra io finoana io fahafahana omen'Andriamanitra anao hatoky ny hoavy nampanantenainy anao ao anatin'ny teniny. Izay ny dikany hoe finoana kristianina. Tsy hoe fotsiny hoe mino fa azo moto ary afaka pitso. Misy fototra amin'ny tenin'Andriamanitra ve zany zavatra teneninao zany? Sa ianao fotsiny te ino? Fahafahana omen'Andriamanitra anao hatoky an'le hoavy, ka tsy hoe ianao le hoavy eritreretinao zay tianao hoe mino be afa ho tafaranga lasa ny ananina ihany fa zay mihitsy ve nampanantenain'Andriamanitra anao ao anatin'ny teniny ve zany zavatra zany. Ny dikany mazava be raha afaka ny Romanina toko 10:7-12 avy amin'ny toriteny ny finoana tena izy. Le toriteny tsy toriteny mandamindamintsaina fotsiny fa toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy, toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ka izany ve feno an'izany ve ao anatinao ao dia hitombo amin'izany isika sy ianao. Dia mampirisika anao hoe andao hiainantsika izay finoana izay, miaraka mijery tsara tsika hoe tena miaina an'ilay izy ve ny ahafahantsika mahita an'izay taratra, matahotra moa za amin'ny fiainako. Ndao hiaraka hivavaka tsika sy ianao zao handinika tsara ao anatrehan'ny Tompo. Mbola matahotra moa zany ianao ty sa matahotra an'izy? Sao dia mbola tsy nitahotra an'Andriamanitra ny mameno anao. Raha izay fotoana mety mihitsy andao hiaraka hifona amin'ny Tompo dia makabahana indray mandeha miaraka amin'ny Tompo hoe Jesosy za fenoy an'le fanahy nitahotra anao. Fa zay le finoana ankasitran'Andriamanitra ny vokatra izay. Vavakantsika. Andriamanitra rainay misaotra anao ny anaran'i Jesosy zay afaka manana fotoana toy izao hoe hianarana ny teninao dia ny sainanay ny amin'izany finoanay ianao zany. Mampieritreritra, mampandinika anay hatrany ianao mba tsy handeha dodory ihany fotsiny fiainanay amin'ny maha-kristianina anay fa tianao hoe hitondra vokatra, tianao hoe ho ankasitrahanao ny fiainam-pakatoavanay, fa tsy tianao fotsiny hoe lany andro niezaka nefa avy eo teneninao hoe tsy fantatro akory izay. Jesosy miasany anatin'ny fonay tsirairay avy, ahatonga anay ahita mihitsy izao azavay ny fahazavanao. Sao dia mba diso tahotra, diso finoana re izay ty sao dia ny zavatra omeny devoly kay no mbola inonay ka mitondra tahotra mampahory aty anatinay. Jesosy mandinika an'izany ao anatrehanao izay, mifona aminao raha diso tahotra izahay, mifona aminao ny amin'izay fandraisanay mora foana an'le fitaka atao amin'ny devoly. Fa io teninao io efa dia heninay fa dia teoria be ato anaty lohanay ato. Jesosy hifonanay aminao zany amin'ity an'ity izahay rehetrarehetra miaraka manavao, ny fanoloranay ny tenanay ao anatrehanao hoe ty izahay ty Tompo misafidy ny mino anao zany.
misafidy ny andray an'ilay finoana avy any aminao, le avy any aminao ny tianay, le mitondra tahotra anao iny. Misaotra Jesosy fa manafaka anay amin'ny tahotra hafa rehetra zany, amin'ny anaranao ny anafahana anay rehetrarehetra amin'izay tahotra mampahoro isan-karazany namatotra anay. Tsy manan-kery aminay intsony zany, fa mitombo kosa izahay amin'ny fahalalana hoe izy ianao Andriamanitra, inona ny kapasite anao, vitanao amin'ny fiainanay, inona ny tianao ataonay. Andriamanitra mitombo amin'ny fahalalana an'izany zay dia tafiorina mafy mamaka lalina amin'ilay fitiavanao, dia tsy misy tsy ampininninona amin'ny fiainanay, feno ny fahafenonao zahay, dia tanteraka izahay Tompo fa tsy hoe ampahorian'ny tahotra lava izao. Andriamanitra misaotra indrindra fa velarinao tsy anatinay rehetra zany, ka ninonninona apotra an'ilay fiainaneo dia mazava tsara fa fantatra izay nonay. Tsy menatra izay satria fantatra izay nonay, sa mijoro izay satria fantatra izay nonay. Apio zahay hivelatra amin'izany, hitombo amin'izany fahafantarana anao izany Tompo ny tsirairay aminay. Matoky anao izay fataonao aminay zany dia andeha hoy izay rehefa avy eo mandeha fiainana be da be, alefaso Tompo hitombo amin'ny finoananao zahay, tena hoe hiaina le isan'andronay mihitsy, hiainanay le finoana, miaina amin'ny finoana, mandeha amin'ny tahotra anao, conscient anao amin'ny fotoana rehetra, tonga saina hoe ay eo foana ianao, mahita anay, mijery anay, mitsinjo anay ny masonao, dia tsy hanana ihany inona zahay fa matoky tsara anao. Maka sitraka Jesosy amin'ny ataonao dia tao aminao indray zay amin'ny heriny raha sitraponao mbola velonay dia mbola hianatra hiaraka aminao hatrany, hianatra an'ireo olobe amin'ny finoana tsara laza ireo. Fa moa izay misy koa ny tianao ho isan'izay tsara laza, famindrapo fahasoavana be ke zany Jesosy hoe tianao ho isan'ny tsara laza amin'ny finoana ka izay. Misaotra Tompo fa omenao fahafahana vaovao zahay, fa na dia olona mampime be mihitsy ary zahay teo alohan'ity androan'ity fa zavatra hafa mihitsy mahatsara laza anay, mahafantadaza anay taloha. Tsara laza amin'ny finoananao zahay manomboka izao. Dia rainainao miasa amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay mivavaka. Amen.